Mbola anatin'izay vaovao eny amin'ny foire be ny firmada izay isika satria dia mandray anjara ao anatin'izy ity ny ONG Planète Urgence ity ONG iray ity dia nanangana tetikasa antsoina hoe Afiebira sehatra iray anatsarana ny famokarana hazo atao angovo na ihany koa amin'ny fidiram-bolan'ny mpamokatra arina fandrehatra eo ihany koa ny fatana mitsitsy izay ny tetikasa n'izany fikambanana izany. Tetikasa Afiebira tetikasa iray misehatra amin'ny famokarana fatana sy harina mifanaraka amin'ny filan'ny olona. Maharitra efa taona ny tetikasa izay vatsian'ny vondrona Europeana vola. Mamokatra fatana manara-penitra fantatry ny maro amin'ny hoe 3M izy ireo. Fa ankoatra ny famokarana fatana mitsitsy dia mamokatra harina fandrehatra ihany koa ity fikambanana ity. Anisan'ny tanjon'ny tetikasa Afiebira tanterahan'ny ONG Planète Urgence ny fanohanana ny famokarana sy famarotana ny saribao deuxième na hoe saribao mitsitsy sy mateza. Io saribao io izay azo amin'ny teknika anao tsaraina ka sady tsara kalitao no mampiena amin'ny fanombanana ny ala. Io moa zany tetikasa charbon izay saribao tsaraina amin'ny teknika anao tsaraina. Io zany hoentina hanohanana tantara ny fatra manjakandrina ny tena isanay izay tsy manana ala manokana fa rehefa tsy aza miara-miasa kosa dia zareo tsy na miaina amin'ny charbon. Io le fomba fiainana amin'ny charbon zany io no hatsarainay le teknika mba zahoana amin'ny charbon no hatsarainay ity. Tsara manahoana moa izy ity, tsara izy ity zany satria ny fomba nandrahoana azy, ny fomba nanaovana le charbon mitsy zany mivaina mitondrana fanatsarana dia manomboka hatrany amin'ny fandrahoana, hatrany amin'ny fandaharana ao anaty fatana dia miova daholo zany fa oharina amin'ny charbon izay nazatantsika hatramin'izay. Ny tonga dia manomboka any amin'ny mpamokatra dia efa mahazo tombontsika satria raha taloha izy mety hoe 5 gony amin'ilay fatana mahazatra ny refiny, ankehitriny izy mety mahazo tombony 3-4 5 gony zany raha ohatra napasa ilay teknika vaovao ilay mpamokatra. Mpanjifa moa zava azo mahazo koa izy satria lasa mateza raha mampiasa saribao ray volana atao aloha ray volana mety mba hitombo ray volana sy herinandro any ray volana sy herinandro any ateo arina. Tanjon'ny tetikasa Afiebira araka izany ny fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny fahantrana sy fiarovana ny tontolo iainana. Ary ezaka izy ireo ny hanitatra ny vokatra amin'ny faritra rehetra eto Antananarivo.